fividianana 7 mitaky fifampidiniana mialoha ho ny professora Jean-Louis Rakotoambo. Fikasana nitatra fotoam-piasana ampitombo ny olana ara-politika efa misy ho ny antoko-teza. Fasimba ny lalam-pirenena faefatra sy ny lalam-pirenena faenina ny enatrany amin'ny 500 ny pandeha. Alatsinainy 9 febroary 2022 manatitra ny araba-tompo kilasy Tongoavy tonga soa indray ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasana anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika no ankafatsika ny fiarana amin'ity alina ity. Fividianana fenosika no isy eto amin'ny firenena raha ny fomba fiasan'ny vomiera malo tena misana ny fividianana sy ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ankehitriny hodininy hoy ny professora Jean-Louis Rakotoambo androany. Nambarany fa tsy maintsy isy ny tetika mba amenona n'isan'ireo mpifidy ho 12 tapitrisa ka aina ho ampiasaina tahaka ny taona 2022. Germaine Menjanary sy Andry Rakotomala. 10 tapitrisa mahery no isan'ny olom-pirenena feno taona tafiditra tao anatin'ny listra tamin'ny fifidianana ny taona 2022. Io tarehy marika io no nahitana ilay anarana miverimberina iray tapitrisa mahery. 7 tapitrisa mahery ny olom-pirenena voasoratra anarana ao anatin'ny listra fifidianana amin'izao raha nitatitra nataon'ny seni. Raha toka 10 tapitrisa mahery no tanjona. Raha ireo tarehy marika ireo dia manany itombony doublon ny professeur Jean-Louis Rakotoambo. Eo atotanisy olo seny ihany mahafantatra azy fa tsisy izy mahafantatra an'io ane. Zany ane probleman'io resaka reo fonds de salam zany io. Zao izy amin'izao fotoana izao dia lazainy hoe tapitra teo ny fitsidiana isaky ny trano anoratana an'ilay olona. Fa izao makany amin'ny fokotany. Fokotany zany zao manao manœuvre électorale. Izy manendry ny fokotany ary président fokotany PDB amin'izao fotoana izao raha Madagasikara novana. Izy manova azy ministère-ny intérieur. Ministère-ny intérieur zany zao dia mbola afaka manohy an'ilay liste électorale arak'izay tiany anaovana azy. Zay ny problème eto amintsika. Le mpanara-maso tsisy na ataontsika hoe antokona iray izy mahara-maso any fotony any. Ny société civile tsy mahazo vola izy zao tsy afaka manara-maso. Banaka be ny manœuvre électorale any amin'izao fotoana izao. Banaka be araka izay tiany ho tenenina. Tamin'ireny fifidianana teo aloha ireny mampatsiahy anareo tsisy nahitan'izany 100 000 doublon zany. Tsisy nahitan'izany 1 million carte d'identité tsy mandeha amin'ny tokony hoy izany. Na ny parti politique na reo candidat sy ny délégué na ny société civile raha tsy ny seni ihany namoaka an'ilay izy. Ka atsika izy mahatoky loatra n'ilay zavatra voakan'ny senia fa misy zavatra manœuvre ao. Tsy misy afa-tsy ny fampiresahana ihany no ahafahana mametraka fifidianana madio sy mangarahara sy isoroana ny korontana izay mety iseho. Resaka fifidianana io ny code électoral zavatra eo midimy eo ny tena mampiady. Fanaovana io liste électorale io ao ny manœuvre voalohany. Faharoa manarak'izay eo amin'ilay fanomezana carte électorale sy fanaovana carte électorale ao koa ny fangalaram-bato. Ny fahatelo eo amin'ny fanaovana jugement supplétif sy ny salam'izay. Ny fahaefatra rehefa mivoaka le résultat mamoaka ny seni dia tsisy mahita zay zavatra many compilation ataony isaky ny faritra salam'izany any dia avy eo avoakany manao préparation ana ataontsika hoe toe-tsaina ny seni mamoaka an'ilay résultat provisoire. Dia avy eo rehefa somary milamina ny toe-tsaina io ohatran'izao zany ny fandehany dia amboarin'ny ACC amin'izay dia nahitaraina izy ianao voaraina efa tsy mitombona. Dia ao anatin'izany système règle de jeu zany ve ny irisona maimay irisona amin'ny élection ady mampatsiahy eto fa Njaira Jonary-Mampianina ny laza nandefitra tamin'ny élection iny ho tandrovana ny fandriam-pahalemana eto amintsika. Korotana tsisy. Président Ravalomanana nanaiky an'iny élection iny ho fitandrovana tsy ny korotana. Vao ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana dia efa afa ny tsiodrivotra ara-politika ho iatran'ny nambarany. Ho mafy ny osika sy ny alabato mandritra io fifidianana io.
raha tsy mitandrina sy mailo ny rehetra. Ny lalam-panorena ny Madagasikara no mamaritra ny fe-potoana iasan'ny filoham-pirenena eto Madagasikara. Tsy misy afaka manapaka na mahazo manohy roa taona na tsy ho an'ny fitoam-pitondrany ny filoham-pirenena hoy Jean-Louis Rakotoamboho. Ny vahoaka malagasy no tompon'ny fahefana eto amin'ny firenena ary ny lalam-panorenana no lalàna faratampony eto amintsika hoy ihany fanazavany. Mbola Germain Menjanary sy Andry Rakotomalalatra any. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana fa 5 taona ihany no fe-potoam-piasan'ny filoham-pirenena eto Madagasikara. Ny fanafoezana io 5 taona io no azo atao raha misy ny antony manokana, fa tsy azo atao kosa ny manalava azy araka ny fanazavany ny filohan'ny antokoteza androany. Raha naneho ny heviny makasika ny vaovao izay nivoaka fa nangataka 2 taona itohizan'ny fitantanany tany amin'ny SADC i Rajoelina. Tany misy lalàna mifehy azy i Madagasikara ary vao maika ampitombo ny olana ara-politika efa misy izany raha toka marina tokoa ho iatrany ny fanazavany. Fanarahana ao anatin'ny lalam-panorenana 5 taona no mitondra ianao dia rehefa tapitra ny 5 taona miala ianao. Fa mivoaka malagasy lalam-panorenana izay iainany aloha hatreto dia mametraka hoe 5 taona ihany rehefa avy eo ianao miala. Azonao afozina izy ho efa taona no ny antony izay samihafa fa ny mihoatra ny 5 taona izany tsy voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana zany ilaina zay ny lalam-panorenana fa problème eto amintsika moa le zay mahatonga ny teza milaza foana mila manao refondation tsika raha impiry izy zay manitsakitsaka lalam-panorenana ny sahala amin'izay fa tsy azo atao ninina tsisy ahafahana mihitsy hoe manaistrarina sahala amin'izany empêchement tokony atao nefany ny aty amin'ny ataontsika hoe ny assemblée nationale majoritaire izy no ao dia tsy afaka ninina mihitsy sika. Dia zay no ilaina amboarina mihitsy le lalam-panorenana, lalam-pifidianana, lalàna fehiny antoko sy ny lalàna amin'ny code de communication ary corrélé rehetra mikasika ny démocratie sationany fotsiny zay. Raha manitsaka lalam-panorenana 100 amberivo izy ka majoritaire tsy inona ny ao amin'ny assemblée nationale ny azy tsy afaka no empêchement mihitsy dia dikan'izany le système mamemela azy andika lalàna foana andika ny lalam-panorenana sy ny sisa dia mila ovany zay fa tsy mety. Satra ny lalan'ny ririna ny mpitondra amin'ny fanitsakitsahana lalàna ka mitady anao hitsin-dalana. Itera-doza ho azy anefa io fanapahan-keviny io. Efa samy miandry izay irosona amin'ny fifidianana na ny olom-pirenena na ny mpanao politika. Azahoana mametraka fanovana ialana amin'izao lavaka ny fahantrana eto amin'ny firenena izao. Zo fototra ny fahafahana maneho hevitra hoy teo anivony Iltser androany. Betsaka mantsy ny fitarainana azon'izy ireo hatramin'izay nanaovana ny tetikasa hitaray izay raha ny fanazavana nataon'izy ireo. Etsy ankilany dia mbola betsaka ihany koa ireo tsy samitoroka rehefa tratry ny anjo-jay na ny faneriterena amin'ny tamazotra mitserasera. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomala. 300 isa no fitarainana voaray ny vondrona tsy miankina Iltser hatramin'izay nanomboa ny tetikasa hitaray. Ny betsaka tamin'ireo antso voaray sy fitarainana ireo dia mahakasika ny zo anabaka avokoa toy ny fisolokiana sy ny fangalarana konty ao amin'ny tambajotra serasera. Ankoatra ireo dia mahakasika ny fanalambaraka amin'ny alalan'ny sary vokatry ny olana misy eo amin'ny mpifankatia ohatra. Nanomboka tamin'ny volana septambra izy io no nitsangana raha atao hoe tombana aloha hatreto volana janoary tsika teo amin'ny antso 700 teo eo angamba no voaray tao anatin'izay volana vitsivitsy zay tamin'ilay laharana maitso sy ny page Facebook. Ny akamaroan'ireo dia mikasika fitarainana hoe nisy pirate ny compte hoe tsy misokatra tsony lasa nisy nampiasa eo ihany koa reny le hoe manandrana manao fisolokiana any amin'ny boîte mail sy ny sisa ireny. Teo ihany koa ny resaka hoe fanaovana ino moa zany ny azo ilazana an'izany ny harcèlement en ligne zany na ny ianao amoaka ny sarinao raha tsy manome vola, misy olona tsy mitatry mandefa SMS na miantso amina olom-patany teo aloha, sakaizany teo aloha sy ny sisa sy ny sisa. Misy ihany koa ny fitarainana maro mikasika ny ady tany
zay mefara hoe amin'ny fifanaratsiana sy fifanenjehana any amin'ny page Facebook sy ny sisa. Misy ihany koa ireo araka ilay tenenina hoe fampiasana ny smart mobile ny telefona hitakiana vola, anaovana fisolokina, reny zany dia anisan'ny antso voarain'ny hita raisiny ilotserina avokoa. Mbola misy ireo tsy samy toroka. Malalaka ho an'ny rehetra ny laharana maintso 034 10 810 10 mba ahafahana manao izany ho hiatrany ny falazavana. Dia misy ny fiara-miasa amina mpisolo vava amina cabinet juridique zany ny cabinet juridique sia. Ny ilotserina moa tsy pahay lalàna fa zareo no mahay ny lafin'ny lalàna mikasika ny elokanabaka zany. Dia rehefa miantso amin'ny laharana maintso io ianao na mandefa hafatra miafina amin'ny Facebook dia voarain'ny ilotserina sy ny taray ny hafatra dia ampitainay amin'ny mpisolo vava. Ireo mpisolo vava ireo aveo no miditra mivantana amin'ny mpitaraina na mpangataka fanampanazavana. Dia zareo no miresaka hoe inona dingana tokony atao. Hatreto aloha ny tena ny ankamaroany ny lasan'ny juridique dia ny manome fanazavana zany. Fa misy ihany koa tena manontany hoe aiza ny tokony ho alehanay, tokony hametraka fitoriana ve zay, ny tokony ho any amin'ny cybercriminalité ve zay sy ny sisa dia ry zareo koa. Misy ihany koa moa ny hoe somary mety anahirana ny any amin'ny otomanana sy ny sisa dia mety hisy ihany koa zany hoe fanampiny ny juridique amin'ny lafin'izay fa ino arakaraka le tranga misy zany. Nanamafy hatrany ny ilotsera fa tokony ho arovana ny mpisintona lakolosy izay isan'ny tafiditra ao anatiny izy ho anabaka. Tsapa mantso izy ireo fa miamiana ny fahasahiana maneho hevitra eto amintsika. Eo zany ny tokony isin'ny fiaraha-miasa foana zany hoe sy ny lalàna indrindrindrindra miaro an'ireo lanceur d'alerte ireo sy mametraka azy koa eo alohany hoe anjara andraikitra tokony ananany. Dia izay ny ilaina hoe apetraka le rafidalàna eo ihany koa ny fizarany satria izy resaka kolotsaina ara-demokratika zany. Raha tsy izy tsony moa ny lanceur d'alerte atahotra daholo an'io hevitra izy tsony mety hoe anatsikafina ny zavatra mety tsy mampandropandro na tsy metimety any amin'ny fiarahamonina tsirairay misy antsika any. Io mety manomboka amina hoe fahitana lalana simba na fako miangona zoanao angamba no mitaraina amin'izay ka hatrany amina mety hoe raha goavana kokoa mety hoe metraika any amin'ny fiainam-pirenena. Isan'ny tafiditra ao anatin'ny zoho ny fahalalana maneho hevitra ary lalam-pandrenana malagasy no mamaritra azy ao amin'ny andininy 10. Nanohina olona maro ny fomba nitondrana ny bare ny ala teny vato ny hazo any Mahamasina. Fiara lehibe benina no nitondra ireo mahery fony firenena ary maro avy hatrany ireo nahatsikaritra fa mitovy amin'ireny fiara fitaterana fako ireny ny fiarabe nitondra ireo bare. Nahatsikaritra izany ihany koa ny mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ka nitondran'ny heviny. Miamitina izay Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Nanohina olona maro ny nahita fa camion benina no nitondrana ireo mahery fony ny firenena ho Malalahady. Nanomboka tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato atreny Mahamasina dia ity fiara lehibe benina ity no nitondrana ireo barea. Nanohina asiana tezitra olona maro io fihetsiky ny mpitondra io. Lasa nanahirana ny jery azy. Nampalahelo alo tsy afeniko nahita an'ireto ekipam-pirenena zay hoe niadiny tamin'ny voninahitry Madagasikara zany kanefa ohatran'ny camion benina no nitondrana azy angavy tsy nisy mba fiara metimety kokoa sy sahazan'izany an'ireto olona zay atao hoe niaro ny voninahim-pirenena reto fa camion benina nahitana azy eto amintsika zany camion benina zany dia na zany hitomana ramble na tany na zany sanatria hitomana fako kanefa reto ekipam-pirenena malagasy reto dia tamin'izany no nentina. Tsy hoe faly te hitsikera fa tia metraka kosa n'izany hoe lanjany zany olona miaro ny voninahim-pirenena zany ary atao hoe sangany teto Afrika kanefa zay ny fomba nandraisana azy. Lay zany naty zany ihany koa dia hita taratra teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina na manafanina fa te andoko loko politika ihany na ny mpitondra na ny mpanakanto na dia fa nisy ihany ary natao hoe fanamariana maro samihafa ny alohan'ny fotoana amin'ny hoe tsy tokony hojapiana any ivelany reny mpanao baolina tsika reny indrindra ho an'ny filoham-pirenena zay resabe tao anatin'ny tambazotra tserasera
fa rehefa tonga teto tanyrazana de mbola hita ihany zay taratra zay ary lasa fety ho an'ny atao hoe nanindraindrana ny mpitondra fa tsy tena hoe nametrahana an'ilay tena kibam-pirenena miady ny voninahitra Madagasikara. Itsingena rahampitso 7 febroary ny famonoan'olona faobe nataony mpanonga-panjakana tamin'ny taona 2024 ka nitondran'ny fandarana famakafakana ihany koa. Na ny 7 febroary na ny 14 janoary dia tsy afabela fa tomponantoka voalohany tamin'ireny zavanitranga ireny ny mpitarika iny fanonganam-panjakana iny. Tatsika kely nandalo teo ny sombony sarina nilaza ny préparation 26 janvier sy ny 7 février hoe tena nisy préparation tany fanoherina tamin'izany fotoana androany satria efa coup d'état iny de tao anaty mode opératoire an'le coup d'état reny zavatra rehetrarehetra eny androba andatsadra mba hanamelohana fa olondratsy Andriamatoa Karavalomana mba hanamelohana fa meloko Andriamatoa Karavalomana ary mba ampangidy olitra azy eo anaty mivoaka malagasy hoe nisondrano tana zay nitetika reto olona reto tamin'izany 2009 heureusement nisy ny rakitsary de fanontaniana apetraka hoe aiza ny misy atsika amin'izao fotoana izao, aiza le vahoaka reny, aiza le firenena ampy fotsiny vely hoe mametraka voninkazo isaky ny 7 febroary fa ianao le tompon'andraikitra tamin'izany fotoana androany raha nilaza ianao fa ny commune Antananarivo lampanambotsiroatra efa filoham-pirenena ianao zao maninona ianao raha mialo eo de mena ny commune Rio fa naporisihana de nanao gouvernement insurrectionnel de nanentinenty prime ministre teny Andalambe de naprihana le prime ministre naprisihana izy nefa mikabary hoe natafondro mipoaka na basy mitsoka atsika tsy miempotra izy nefa tsy hitateny. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao isan'andro eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada manomboka amin'ny 6 sy sasany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Pejiny toe-karena andalam-pahafatesana ny sihatry ny lavanilina eto Madagasikara. Mitotongana izay tsy izy ny vidiny kanefa tsy misy mpividy ihany koa noho ny fepetra napetraky ny fanjakana. Fa tsy antoka tanteraka no iainana ho ireo mpandraraha lavanilina ary efa mipaka anaty ady vilaniny tsy fisiana avy ela ho lalaka ny fandrarana ho izy ireo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Javandria Mahefasy Andry, Rakoto Malala. Tsy ireo tantsaha ihany no mitaraina vokatry ny fitotongana ny vidin'ny lavanilina amin'izao fotoana izao. Mitaraina ihany koa ireo mpandraraha efa nikirakira ity sehatra ity hatramin'izay. Ny fameran'ny fanjakana ny fanondranana ny vokatra no tena fototry ny olana hoy izy ireo. 70 ihany ireo orinasa sy mpandraraha nahazo fahazondalana tamin'ity taom-panondranana 2022 atelo 2022 ity. Tsy ny famerana ny vidin'ny lavanilina ho $500 no olana hoy izy ireo, fa ny tsy fahafahan'ireo mpandraraha hafa manondrana hakasimba ary tsy misy mpividy intsony ny akamaroan'ny vokatra. I 500 000 ariary io zany voasakana. Ny sakanan'ny fanjakana hoe tsy azo atao ny vidy ambanin'izy io. Fa raha mividy aranao ary amin'ny 500 000 ariary aiza ary nandeha marotana. Satria efa nalazaigna hatramin'ny voalohany hoe rehefa magnara-dalàna dia omegna fahazon-dalagna magnondrana lavanilina. Fa hatramin'izao 70 ihany ny olona nomegna. Tsy 70 ny société tokony magnondrana lavanilina Madagasikara. Fa nagnino zany hoe 70 ihany nomegna fahazon-dalagna magnondrana io. Nefa io zany le zavatra ny fagna. Ividy 500 000 ariary ny olona nefa tsy afaka magnondrana avy eo. Andeha tao inona zany le entana? Hipetra-potsiny eo fotsiny. Andeha bloquena vola fotsiny. Zay no mahatonga le olona zany aleny zany tsy mividy satria nantany andeha andafosana anazy ary tsy fantatra. Ny fahazoan-dalagna ary ny agrément dia nanjary nivadika resaka hafa mihitsy zany. Ohatra ny hoe nivadika resaka volamena angamba na resaka safira zany agrément zany. Nanjary zavatra inaccessible zany agrément zany. Ary zay zany ny angatana eto mivantana amin'ny Andriamatoa Filoha efa tsy fangatana agrément zany intsony. Fa tonga de fahalalahana ho an'olona agnondrana ny lavanilina. Fahafahan'ny olona zany hivarotra ny entana misy eo am-pelantagnany amin'ny vidiny zay hita fa tsy voatery de $150 io. Manodidina ny $4 isan-kilao eo no alaina amin'ireo mpandraraha rehefa manondrana ny vokatra. Ny filan-kevi-pirenena momba ny vanilina na ny CNV no maka izany. Rehefa ny tombotsoany sy ny vola miditra ao am-paosiny avao hita sy mandray andraikitra nefa ity rafitra ity hoy ireto mpisehatra amin'ny lavanila ireto. Isan'ny problème voalohany amin'ny CNV io tsy miaro tombotsoany tantsaha, tsy miaro tombotsoany tena mpandraraha amin'ny lavanila izy io. Fa tombotsoany tsy haiko ny manazava azy fa tombotsoany zareo any ambonimbony ihany tena raha atao teny mahitsy. Ary agnatin'izay ka ile fangalagna vola $4
par kilo amin'ny exportation atao. Fa nefa ny CNV tsy izy vola na ariary zato na 0 ariary amin'ny fambolena lavany, amin'ny fikarakarana volo lavany, amin'ny préparation rehetra atao amin'ny lavany tsisy idiran'ny CNV fa aty amin'ny ivadika vola izy, zay vao izy magnano azoko zay hoe manao forcing zany, tsy maninona raha zany ny teny malaza azy. Tiandray vola fotsiny amin'ny lavany io izy. Tena takinay ny fanafanan'ny CNV io satria lasa tsy miaro ny tombotsoan'ilay tena mpanao lavanila zany io e. Fantiantoka marobe no ateraka izany ho ihany ireto mpisehatra amin'ny lavanila ireto. Efa tsy afaka mampianajanaka intsony ny akamaroan'ny mponina any amin'ireo faritra mpamokatra. Maro amin'ireo mpianatra mianatra eny amin'ny anjerimanontolo ano voatery mody any amin'ny tany niaviny satria tsy afaka mamatsy azy tsony ny ray aman-dreniny. Impact direct zany manjary tsy mahavita fianarana zay. Zany hoe ray aman-dreninay zegny tsy afaka magnondrana, tsy afaka mikarakara lavany araka ny tokony ho izy, lasa perte be zegny zay amin'ny lavaniny agny. Dia lasa tsy afaka magnatanteraka antsakany sy andavagna fianarana zay ataony aty. Raisitsika ohatra fotsiny zay alefa avy agny zegny magnofa tragno zahay aty, dia eo koa ny bazary sy ny tany rehetrarehetra. Noho zay antony zay, dia maro aminay na amin'ny privé io na amin'ny public tsy afaka magnatanteraka fianarana zay atao aty. Efa maro ary ny alefanody. Raha ny tokony ho izy, vanila 2 arivo hatramin'ny 3 arivo taona isan'ny taona eo no mivoaka eto Madagasikara. Hatramin'izao anefa, vanila 200 taona ihany no efa voaondrana nanomboka tamin'ny taom-piondranana ny volana novambra lasa teo. Hikatona amin'ny volana Meo avy izao kosa ny taom-piondranana ao amin'ity taona 2022 2023 ity. Pejy fitaterana ny enatra any amin'ny 500 ny mpandeha miazo ny lalam-pirenena faefatra sy faheniny amin'izao fotoana izao. Faratsian-dalana nateraky ny rivo-doza hatreny izao no tena antony. Ny enatsy toy ny mahazatra raha toy ny fiara mandeha vokatra izany. Avao maika any nampiteniny mona ny faratsian-dalana ho ireo mpamily fanadiadiana. Mbola miaina ny voka-dratsy nateraka ny rivo-doza Seneso hatramin'ny androany ireo mpandeha sy mpampiasa ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina iny. Akoatra ny tsy fisian'ny fikojakojana ny lalana hatramin'izay, tetezana sy lalana maro no voamaika tapaka ary simba tanteraka. Anisan'izany any amin'ny sapana ny Bevilany sy ny Anjianja amin'ny lalam-pirenena faefatra iny. Maro amin'ireo fiara no sahirana ary matetika simba eo amin'ny toerana io ka mahatonga fitohanan'ny fiara mandritra ny ora maro. Zany zao lalan-dratsy indrindra ho an'ny karazana DJ ao zao be deber zare tonga tamin'ny maraina zao efa tandro be mihitsy vao tonga. Indrindra fa hoe avy ny orana zany dia tena tsy afaka mihitsy le lalana. Zay nandalo farany tany zao dia misy taritina ohatrohatr' zany, transportement zany nandeha farany iny zao dia transportement rany verenako. Tsy afaka nandeha satria ratsy le lalana moa le automobile hitanao ihany mifasimbany dia natao transportement izy dia miverina. Fa ry zalazy masa zany dia afaka mandeha eo fa le fasimbany le zavatra ny tena enjana be. Foan'ny rano le ao dia tsisy goudron tsony fa tonga dia lalana midina ambany be zany anaty fotaka ny lalana. Tsisy déviation fa eo ihany traka midina miakatra eo zany. Misy ara zany voainjera mihitsy manampy manosika ohatrohatr' zany satria eo zany tsy maintsy misy maka hoe atosika na taritina na salana amin'izany. Dia 150 000 manosika anazy zany mitraka ny lera dia anankiroa ohatrohatr' zany. Dia ny voainjera moa zany no mba tia ho tonga dia mifanampinampy eo zany manao an'le kôtikôta amin'le vola e. Vokatra izany nahitana fiainan'ny toy ny mahazatra ny mpandeha miazo ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina iny. Fiainan'ny mpandeha amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe ny enatra any amin'ny 500 mpandeha amin'izao fotoana iresantsika izao na 500 mety misy antony maro mahatonga an'izay eo le tsy maintsy antony mahafonja zay hoe mandeha makany amin'ny faritra. Eo ihany koa ireo azo lazaina hoe mpivarotra na tena tsy maintsy mivezivezy amin'ny lalana zay vao mandeha amin'izao fotoana izao dia fijeriko azy ny olona koa le sahirana dia tena hita hoe miaina be le mpandeha amin'izao. Raha oharintsika zao teo aloha ny fiara mahatratratra any amin'ny 120 amin'izao fotoana izao eo amin'ny 55 60 eo ny fiara miala eto amin'ny Garamaki Andohatapenaka. Mila jerena akaiky ny fanamboarana ny lalana na dia vonjy maika ihany aza ho ihany ity tompon'andraikitra ity. Ho mafy noho izao ny mahazo ny vahoaka indrindra ny mpandeha sy ny mpitatitra raha toa ka sanatria mbola hisy indray ny rivo-doza manaraka ho ny fanazavana.
Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray ny CC sy ny trangana tsy fandriampahalemana tamin'ny farany herinandro teo tao amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny. Tao ny resaka adipoko, tao ihany koa ny fanafiana taksi borosy izay samy namoizana ain'olona avokoa. Natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany marina ve ny mpitandro filaminana eto Madagasikara. Io no fanontaniana napetraky ny sekretera jeneraly ny antoko politika Otrika Fandroany raha naneho ny heviny mahakasika ireo trangana tsy fandriampahalemana ny CC ireo. Mialira Azonombahana sy Mathieu Princy. Tsy latsaky ny efatra nisan'ny trangana tsy fandriampahalemana nisy tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo ka hatramin'ny androany maraina. Anisan'izany ny fanafiana nataon'ny dahalo tamin'ny fiara tata iray tao Atsakoa Manambady Isoanala ho malalahady maraina. Matinotifirin'ireo olon-dratsy ny mpamidin'ny fiara taksi borosy io sy olona iray hafa. Mbola naharatrana olona iray ihany koa ny fanafiana mpandraraha iray tany Andabolo Toliara izay notafian'ny jiolahy ary voatifitra teo amin'ny sorony androany maraina. Teo ihany koa ny fahitana vatana mangatsiaka tovovavy roa nanamorona ny renirano Menarandra izay efa tsy teo intsony ny maso sy ny lelan'izy ireo. Ankoatra izay, naoraka tany anaty manjotra tserasera ihany koa ny fisina fifandonana teo amin'ny andian'olona maromaro tany Besakoa kely Esira any amin'ny distrika Namboatsara Atsimo izay nahafatesana olona 9 sy namaizana trano 7 ary naharavana trano 4 hafa ny farany herinandro teo. Araka ny loharanom-baovao dia raharana fatesan'olona izay tsy voavaha no niaviany izany fifandonana izany. Sationany tamin'ireo trangana tsy fandriampahalemana nisy teto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ireo voatanisa ireo. Natao inona ary natao aiza ireo mpitandro filaminana izay ampiana sy ampitomboina isa isan-taona. Natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa ve izy ireny asa natao hiaro ny mpitondra fanjakana ihany. Ireo no fanontaniana napetraky ny sekretera jeneraly ny antoko Otrikafo raha naneho ny heviny mikasika ny firongatry ny tsy fandriampahalemana eto amintsika tamin'ity androany ity. Betsaka ihany koa ny zavatra miseho mila ho isan-kerinandro tsika dia mahare foana ataontsika hoe famoizana aina malagasy manoloana an'izay ilay tsy fandriampahalemana izay. Raha ny fahafantarana azy satria izay ny zavatra misy dia isan-taona dia mitombo foana ny recrutement ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny force de l'ordre eto amintsika. Hita taratra izany na amin'ny gendarmerie pirenena na ny polisy pirenena. Arakaraka ny tombony ny recrutement ataony vao maika tsy mampantsy isiny ny fandriampahalemana eto amintsika. Izay zany nohatra ny mahagaga misy ka mipetraka zany ny fanontaniana hoe ho atao inona re iren'ilay mpitandro ny filaminana recrutena be dia be ireny izay mafisika fa ny vahoaka malagasy no manakarama azy. Sola atao fotsiny ve hiaro ny androm-panjakana misy na ny fitondrana mijoro zany satria hita taratra koa zany amin'ny alalan'ny ren'ilay fanambarana isan-karazany ny ataontsika hoe farany nalaza zao nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena farany teo hoe ny mpitandro filaminana dia mijoro miaro izao fanjakana misy zao ohatran'ny variana ihany zay fa aiza ho aiza ary lay fiarovana ny ainy ny vahoaka sy ny fananany ao anatin'izany zavatra misy rehetrarehetra zany ka mba mijery ihany zay hoe mba tokony ho jerena ihany le izy satria ny sary hita dia ohatrany mivoangongo eto amin'ny renivohitry ny firenena ireo ilay mpitandro filaminana ireo fa tsy voajery kosa ny any ambany ravikazo rehetrarehetra any. Sanatria izany izy ohatrany mampitehiteny hoe tany tsy misy Andriamanitra ve sanatria sa tany tsy misy fanjakana ilay eto amintsika satria dia ohatrany hoe tsy aina zany ny aina ilay malagasy mpiray tanindrazana ho izay hoe tokony mba ho jerena ihany ny fitsinjarana andreo ilay mpitandro filaminana eto amintsika ireo satria misy distrika sasany anie misy commune sasany anie tsy manana fa tsy gendarme anankiroa maramila anankiroa any amin'ireny distrika ireny nefa raha iny faritra atsimo iny izay isehoana tsy fandriampahalemana matetetika isehoana asandalo matetika dia fantatra hoe tafiditra ao anatin'ilay faritra mena nge na zone-ndrozy ireny ka hoy izay hoe tokony mba ho jerena e. Na nitrangana tsy fandriampahalemana fotsiny aza no jerena sy asian-dresaka dia efa hita taratra fa mijaly sy mandry tsy lavoloa ny vahoaka malagasy. Ny mampalahelo no sady mahalasa saina nefa dia atao jeren'ny mpitondra fotsiny ireny tranga ireny ary tsy misy ny fandraisana andraikitra matotra ahafahana manafoana izany. Pejy ny fahasalamana iray amin'ireo aretina mpahazo ny malagasy indrindra fa ny tanora ny aretin'ny vona ny insuffisance rénale. Anisan'ny mahatonga ity aretina ity araka ny voalazan'ny mpitsabo iray ny aretin'ny diabeta sy ny tosidra tsy voatsabo tsara eo ihany koa ny tsy fampidrano eo amin'ny vatan'ny olona iray. Mialira Azonombahana sy Mathieu Princy Atrany. Misy karazany roa amin'ny ankapobeny ny aretin'ny voa dia ny insuffisance rénale aiguë sy ny insuffisance rénale chronique izany.
ity karazany faharoa ity no tena mpahazo ny olona tsy sarotra tsaboana ary saika ireo tanora manodidina ny 20 ka hatramin'ny 7 taona no voa sy matin'izany hatreto antony maro no mety hahatonga ny aretin'ny voa eo amin'ny olona iray ka anisan'izany ny aretin'ny tosidra sy ny diabeta tsy voatsabo tsara. Le aretin'ny voa resantsika eto zany le hoe insuffisance rénale chronique fahasimbana miandalana ny fiasan'ny voa amin'ny ankapobeny mahatonga an'izy io dia ny fiakaran'ny tosidra tsy voatsabo dia ny faharoa koa dia ny diabeta tsy voatsabo koa. Mety misy ihany koa ohatra hoe ny finanana fanafody lany data na diso dose diso fatra sakafo fe tsy misy mahatonga izy amin'ny ankapobeny tsy dia tena hoe tsy dia any loatra le izy. Raha le aiguë izy dia zavatra mandalo fotsiny izy zany dia avy izy miverina amin'ny lohany ihany. Betsaka moa ny zavatra mety mahatonga an'izay aiguë zay na fampindramy be tafa ohatra loatra ohatra hoe mivalana be na nefa tsy ampy rano ohatra nisy mahatonga an'izany na nisy fanafody mety sendrany hohaniny ambonimbony ny fatrany dia mety izay koa fa indray izy miverina amin'ny lohany ihany. Tahaka ny aretina rehetra azo sorohana tsara ny aretin'ny voa. Lohalaharana ao anatin'izany ny fanatonana mpitsabo sy ny fanarahana tsara ny toromarika omen'izy ireo raha tokatratran'ireo aretina voatanisa ireo. Tsy adinoina ao anatin'izany ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana sy ny fisotroana rano ilain'ny vatan'olombelona. Dia tsy ahivona fotsiny zany ny olona misy tosidra sy ny olona misy diabeta ilaina zany ny mampiasa vatana mandeha tongotra dia efa mety. Ilaina koa ampy ny torimaso tokony tsy vokasigara tokony tsy sirotoaka ho anna olona misy tosidra manokana eny efa ho andrehetra koa zany mezaka miala amin'le adi-tsaina dia ny fanafody fotsiny zany arahana tsara mihitsy. Fa ny sakafo koa zany mila ara-pahasalamana ihany koa. Ahitana ny sokajy-tsakafo telo amin'ny ankapobeny ao zany ny sokajy-tsakafo anankiray dia ahitana protéine. Anatin'izany ny hena, ny trondro, ny hazan-dranomasina sy ny hazan-dranomamy, ny soja sy ny sisa. Ny sokajy-tsakafo anankiray dia ny sakafo mamy hery sy mamy hafanana glucide sy lipide zany dia ny vary na ny kotrana ireo mofo vita amin'ny misy farine vita amin'ny lafarine. Dia ny fahatelo ny ilay mitondra vitamine isan-karazany dia ny voankazo karazany maromaro isan-karazany sy ny anamaitso karazany maromaro isan-karazany. Ilaina koa zany ny rano fa izy mahatsara ny fiasan'ny voa. Ilain'ny voa zany ny vatana manontolo ny rano dia tsy adino ny rano ampangotrahana tsara vao izay vao sotroina. Ankoatra ny fanoloana ny voa dia ny firosoana amin'ny fanaovana ny dializa hatreto no fomba iray entina hitsaboana ity aretina ity. Isan-kerinandro matetika no hanaovan'ny marary iray izany. Mbola olana ao antsika malagasy anefa ny fanaovana ity dializa ity no izy lafo dia lafo. Eo anelanelany nefa 3 ariary akatra amin'ny 5 ariary eo ny sarany manao izany isan-kerinandro. Eo ny amafin'ilay aretina fa noho ny tsy fahavitana ny fitsaboana hatramin'ny farany, noho ny tsy fisiana sy ny tsy fahampiany eo am-pelantanana intsony, noho ny tarika ny fahafatesan'ilay marary matetika. Efa maro ny antsoavo ataon'ireo olona tratra n'ity aretina ity sy ny fianakavian'izy ireo ny amin'ny tokony hijeren'ny mpitondra ireo olona marary ny voa, indrindra eo amin'ny fanohanana azy ireo, eo amin'izay fanaovana dializa izay, ka asa anao ahoana ny mety ho toyiny. Fa ny tokony indray ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité Ankatso faharoa Androany. Tsy fisian'ny trano ipetrahan'izy ireo no antony iza mahita amin'ny taona 2024. Tsy vita hatramin'ny farany fanamboarana io trano ipetrahan'ny mpianatra io ka miteraka olana maro amin'ny fiainan'izy ireo araka ny fanadihadiany Njavan-Driamahefa sy Andry Rakotomalala. Tapaka tanteraka ny lalana mihazo any Ankatso 2 amidina makany amin'ny cité-ny mpianatra iny Androany maraina. Nanatanteraka fitokonana harina andoro-kodiarana ireo mpianatra mipetraka ao amin'ny bloc amical 2. Toeram-ponenana ny mpianatra maizy tany amin'ny taona 2024 izy ity. Nisy ny fanamboarana tao aorian'izay saingy 3 taona teo aoriana mbola ny iray amin'ireo trano fonenana ny mpianatra ihany no vita. Izany hoe mbola ny amin'ny trano vonjomaika no mipetraka ny antsasa-manilan'ireo mpianatra. Tsy zarizary tanteraka nefa ny fiainan'izy ireo manoloana izany satria trano mirefy 10 metatra toradroa no ipetrahan'ny olona misy 20 mahery eo. Ao anatin'izany 5 mètres carrés zany zao dia efa hiara-malalana dia nareo ary mandinika an'izany ahoana ny fomba iainan'olona 17 porte amin'izay. 17 porte ilay izy fa eo koa ny sasany tsy maintsy misy héberger. Zany hoe plus de 20 personnes zany mitambatra amina 5 mètres carrés dia ohatrohatry ny ahoana zany. Na ny tsahana ary amin'izany mety efa tsy ho hita. Ny resaka dosy anisan'ny tena problème be, WC efa tsy lazaina intsony. Ny fiainana amin'ny maha olombelona samy mampianatra mihitsy zany tsy voahaja ao anatin'ilay izy.
toy izao arak'izany no iainan'ireo mpianatra atao amin'ity toerana namindrana azy ireo vonjomaika ity nandritra izay 3 taona izay. Trano mirefy 5 metatra toradro no zaraina efitra maromaro amin'ny alalan'ny golaka tahaka izao. Olona efatra no matory amina efitra kely iray, zara raha misy itsofohana. Rehefa mametraka fitarainana nefa izahay ho ireto mpianatra ireto, dia fampanantenana fotsiny ihany no setriny izany. Mety hitoy ihany le hetsika raha ohatra hoe tsy mihetsika zareo satria efa 3 taona zay satria nanomboka tamin'ny 2019 manko trano le Lenimay, dia efa maro le fampanantenana nataony Andriamatoa Minitra tamin'izany. Na dia le fahavitan'le trano anankiray iza zahay mihitsy na namoaka vola avy amin'le posiny mihitsy le nahavitan'le bâtiment voalohany. Le finition zany nataonay. Dia zao zany dia tena mangataka zay le fanomboana le trano anankiray satria zareo no napetraka aminay am'le trano le provisoire le misy anay am'izao, efa hain'zareo zao ny situation nay sy le zavatra tokony maharary aminay. Dia nefa fampanantenana ihany zany no ezaka ataon'zareo aminay fa tsy fanamboarana. Dia zay dia tsy maintsy mitohy ihany raha ohatra hoe mbola tsy tonga zao ny fitaovana andeha hanamboarana trano. Takin'ireto mpianatra ireto arak'izany ny anafainganana ny fanamboarana io trano fonenan'izy ireo io izay may tamin'ny taona 2020 mba ho trano manara-penitra tokoa. Ito ny fitokonana ary amafy raha toa ka manao be marenina ny tompona andraikitra. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany. Loza Matsiravina no nitranga tany Syria sy Turquie io marany io vokatry ny horohorontany. 7.8 amin'ny maridrefindritritera no mafy ny horohorontany io. Vokany olona narivo ny maty ary fotodrafitrasa sy fananan'olona maro no potika sy rava-tanteraka. Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola. Olona arivo mahery no maty tany Turquie sy Syria vokatry ny horohorontany goavana niseho androany vao mangiran-dratsy. 7.8 amin'ny maridrefiny Richter ny amafin'izany horohorontany izany ka niteraka fahasimbana maro teo amin'ny fananan'olon-tsotra sy ireo fotodrafitrasa maro. Saika nirodana avokoa ny akamaroan'ireo trano avy tany an-toerana ka izay no tena nampiakatra ambony dia ambony ny isan'ireo namony ainy. Re hatrany Liban, Egypte ary hatrany Chypre ity horohorontany ity. Arivo mahery hatreto ny fantatra fa maty tao amin'ireo firenena roa ireo ary tsy mbola fantatra mazava ny isan'ireo naratra sy rava-fananana. Miantso ny sampandrara maneran-tany miantsehatra amin'ny fanavotana ain'olona moa ireo mpamonjy vona any an-toerana mba hanampy sy hamonjy azy ireo satria tena sarotra ny fisokirana sy fitadiavana ireo olona tototry ny tany. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany fandarana ahoana marina Global News ary nidinika no arainao rin'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe dernière nouvelle dans le comté de Yuba. Ny sampana fampalalam-baovao kosa tomboky lasy tongovavy mame fotoananao amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.